Fifahina lehibe indray no antsoina ka tantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarantsika larana fahatelo iarahantsika indray ny amin'izao fotoana izao. Avy hatransika dia hiaraka hivavaka ary ametaka ny teny Josoa eo am-pilatana ny Josoa manakariva. Efa mamerina miaravantsika eto indray tena koa ny ambasadorany Josoa Ziadia no mandroso atotokanantsika indray ny amin'izao Josoa manao ny hatsarany Josoa amintsika tsy avy tokantrano tena soa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny teny very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha resantsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia fanomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny fosiny lanamose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa menantsika izay fampianarana sy eto amin'ny larana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana androany ratsika dia miditsy ny larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna. Ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditsy foana atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reka vakitsika izay tena Andriamanitra seho amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra hoe izao no malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australiana na vietnamiana afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana ho anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nitenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vaketsika ny Tesalonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo nomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inona ny ty teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inona ny ty? Tesaloniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany le hoe nao le tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe le miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina ny satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panetra ilay misakana ankehitriny andiny fahavalo ary dia aseho an'ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra aloha izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo ianao mbola mipetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izao hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didi folo sy lanamose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jésus antsoinareo na hoe Jisasy antsoinareo. Izy zao io ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponao io izao izay no matsizany io ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambasadiorany Josoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soatra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Josoa ilay teniteneninao satria metraka fantenao fa iza izany Josoa izany mazava antsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna dia oaseo dia nareo koa zao efa anisan'izany ianao zy efa mitandrana didifolo io anisy nakaiky mihitsy zao ianao satria efa teneninao fa natokanao zanak'israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrana ihany ianao efa nteneninao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifolo sy lana mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine efa ianao mbola mitandrana ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseo fampandika lalàna nareo dia iny ozy ny ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofonay ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevona anareo efa metraka fantenareo fa izy le Josoa vao meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io lay ten'Andriamanitra marina miteny aminareo hoe melano didifolo fa tsy izy an'iny io tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa no Yahosoa no anaran'izay izy zao no midevy alehan'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevy ale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana ataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra nareo mitandrana io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia ho foanany amin'ny fofonay ny vavany ho levony Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Yahosoa no anarany ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrana didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe ho vonoiny Yahosoa amin'ny fofonay ny vavy ianao ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexiste ntsony ianao ataon'ilay Andriamanitra Elohei Yahosoa tena tsy miexiste ntsony ianao dikan'izay dia eno indreny toyny mbola misy zava-doza toy indreny ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrana didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrana didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasy dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana izy zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitolo izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana ny vifagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandre any ampitan-dranomasina any jereo vi mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny larana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olona-mpandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farany tiany ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambasadeur-ny Saziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa ho very amin'io ianao dia ary ilay divolo mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tamin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le divolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantareny aminao io satria tsy nandre ny fitiavana fahamarinana zay aminjena azy izy tsy mety mihainy teny Yahosoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandre any no misafidy verena amin'izay nareo amin'ny Yahosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Yahosoa tompo ny fofonay ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona-mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanotareo dia holaiza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Korinthiana voalohany mena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Korinthiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Korinthiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena daondeo rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fantaniana moa dia afainareo foana ny telefona
dia afaka mametsaka nareo. Kotana voalohany toko fahena andiny fasika eto am'raika ambin'ny folo. Ohatsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina didifolo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay. Ny olona atao amin'ny Aosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony. Ary tsy mahay an'izany intsony mihitsy ny atao amin'ny Aosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota ao avereny amin'ny elo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny elo nareo satria hafa firenena. Toy izany hoe aronandre le amin'ny Israely ihany ny resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria ziady aminy toy le ty amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina. Dia aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangalatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe mazava be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa tsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava be io, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantatreo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina didifolo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia izay ngeny moa tonga dia rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoko anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia zonareo fa diso, dia mpanota nareo, dia mankany amin'ny elo nareo. Zay roa zay Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota, dia aleo tsika mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria izy toa raha lanitra lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra lanitra mihitsy izay tsy masina. Ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna. Na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny hoe voasoratra amin'ny boky ny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io ny nampianatra hoe mitandrema ny didifolo. Nefa le didifolo aty efa zatra efa potika ary tsy mety tsy azo tandremanao, tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'ny ziady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lantilanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandirianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria gravy mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 2:20 vakitsika zany. Apokalipsy toko fa 2:20. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehitra afo sy ny solofara. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahorony olona ianao. Ampitahoro mitondra fivavahana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanaporofona mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehitra afo ianao zao soratra masina. Tsy mino. Efa nazavaina taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra izay natonga no fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraha amin'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehitra afo sy ny solofara. Porofon'izany ny mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao.
io didy folo io mihitsy tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza raha tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimirehetra afitsy ny solofary mazava-be mihitsiny io zay Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zany hoe vakitsika teny Andriamanitra zay Jaona 7:30 Jaona 7:30 tsy mihaino ny mpanota nge io Andriamanitra io Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny henony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrana didy folo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didy folo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra ke tsy mety mihaino anao e porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota e iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao nisan'izany no le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio e dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didy folo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra io zany hoe fangamo ny fitandriamana didy folo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa tena fahotana dia mbola misy menanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angambany izy isa 8:20 Jaona 5:17 hitantsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina tosanao ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Iosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Iosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Iosoa fampianaran'ny Iosoa manko zao heninao zao hoe ny fampianaran'ny Iosoa dia hoe melanao mididy folo io fa tena tsy mety io fa maty amin'io nge ianao e ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io e zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray ara ambassadeur-n'ny Iosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Iosoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Iosoa ary masina foana izy manaraka lalànan'ny Iosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrana didy folo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria nitendry Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa nyvolon'Andriamanitra io ka hoana anao mbola very ny tandrana an'io mazava nge ny soatra masana ampianarany Iosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didy folo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zavatra noravako na va dia tena mpandika lalàna manao an'izay dia vakitsika izay raha ho an'ny Israely ihany zany dia vakitsika ty teny apôstôly ty Galatiana vakikely angambany izy iny tsy ho lesy tadidiko Galatiana Galatiana 2 dia andininy fahaenina Galatiana 2:20 18 izy afaty Galatiana 2:18 vakitsika ampianaran'ny Iosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Iosoa ny didy folo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israely ihany raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary efa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Iosoa andao hiaraka amin'ny Iosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Iosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambassadeur-n'ny Iosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Iosoa satria Iosoa tsy mampiditsinao amin'io didy folo io
ary efa teo vonjeny ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Ôsoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay efa miditra amin'ny Ôsoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra antoponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga sy ady manentina hoe manatona ny Ôsoa daholo am'izay fa Ôsoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndanangareo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo angeny ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo mpanota dindra fa nitandrina didifolo de indrindra ihany koa fa nimpanao ratsy rehetrarehetra ka manatona ny Ôsoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atri hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a de efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianarany Ôsoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-ny Ôsoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-ny Ôsoa ary mitory ny Ôsoa izy zay ho renesitsika ho ny larana fahefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Ôsoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa ianaran'ny Ôsoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitondrayntsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omeny atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka eseho aminy de hoana no veriny efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vao Ôsoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Ôsoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Ôsoa zay no arahantsika de tsy very fa raha vao didifolo de tsy mety io no arahana raha Ôsoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Ôsoa Jaona 12 a de ny 49:50 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Ôsoa no arahana fa rehefa tsy didiny Ôsoa no arahanao a na ny anara zay hoe Ôsoa de didiny Ôsoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe miaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Ôsoa iaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy kely ko ahoana moa ny anao amerikanina na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikanina zay zao atao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ay zay lazaiko izay ho triko misy didy zany ty a nanyrahana ny Ôsoa ho lazainy Ôsoa io le atao hoe didiny Ôsoa na hoe lalànany Ôsoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io na io fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ty zany de lazainy Ôsoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Ôsoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Ôsoa ao amin'ny Ôsoa misy didiny Ôsoa io a lay teneny Ôsoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo miaraka le Jaona 14 io moa le tenen'le olona teo Jaona 14
22 jaona 14:22 hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa mazava nga mazay ohatsika metraka fantiny ao na jaona 14:22 raha mitandrina zay manana ny didiko ka mitandrina izany dizo mity didiny Yahosoa iny. Ny fantanina manaraka andray Apokalipsa 15:5 rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra ka raha tany an-danitra ve ny didifolo dia ao lazaina fa hoe very zay any amery zay mitandrina azy ny didifolo salana Mose dia tsy tany an-danitra zany fa diso nareo ary tsy azo toerina ny teny Mose rehefa ny teny Mose hoe ny didifolo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc avakitsika ny Deutéronomie eo tsika jery atondrena eo Deutéronomie 3 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:20 vakitsika 2:20 sy 2:20 ary ny 3:20 Deutéronomie 30 11 12 13 lo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 ino vakitsika ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anam-pina tsy azo Esoa fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra 2:20 tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra akazo atsika mba ho enotsika ka irahantsika zay mazava zay tamy 2:20 dia fa ampy zany Mose mihitsy ety no laza hoe tsy any an-danitra io didifolo io dia ny divolo zany le miteny hoe ny an-danitra io zay milaza fa ny an-danitra io dia divolo izy mitenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jiosy dia milaza fa tsy any an-danitra io ka ahoana moa nareo no milaza fa ny an-danitra io fampianarana avy any amiza nefa tsy mety tsy manaraka ny tenin'ny mpaminany ary Yahosoa ny lizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io no dia tsy azo foanana io ary rano magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'le didifolo nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azo nareo foanana io dia le didifolo zay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io tsy any an-danitra izany ka naovanao hoe iza niakatra any an-danitra akazo atsika mba enotsika hitantsika am'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didifolo indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io tena zany nke tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika lana sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo reo ary zany no profo ho any amin'ny elo ry zareo petrao ihany dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianariny divolony afa ranolizy dia volodolo nampianatra an'izany dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apokalipsa 15 film izy 15:4 araka ny Apokalipsy 15:5 ianao nge vakitsika andeha le teny araka ny Apokalipsy 15:5 teo ny voana ny tempoly dia hita tao ny taberna kely ny vavolombelona dia lazanareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tena mba miverena am'izay le tena Andriamanitra marina Apokalipsy 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tempoly dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra dia le taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa zay ny mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona nefa nijerevantsika iny taloha zany ny didifolo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokyny Apokalipsy dia galina didifolo nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didifolo satria tsy afaka mampitambatra ny jiosy ny jentilisa ary raha ny jiosy ny jentilisa anao tambatra ahoana moa zany lasa misy didifolo any an-danitra any fa hatrany dia tsy maintsy voaloka foana nge ny jentilisa
dia tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao. Ianao mihitsy ny aran'ge zany no mandroaka ny tenanao e. Zay no mahatonga na miteny hoe avy eto batisa amin'ny Iosoa fa ianao nge dia voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io e. Satria ny akanjonao dia mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27. Galatiana 3:27 na izy ny izy atao batisa dia mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao. Galatiana 3:27 ianao nge ty e. Raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany dia mitafy didifolo ianao nge io e. Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Iosoa, raha Iosoa zany natao amin'ilay vohositra dia ilay vohositra zany dia mitafy an'ilay vohositra nareo. Ilay vohositra moa atao fanjakana masina dia Iosoa zao manavitra anao zao, zay ny tena anarany zay dia avitra ianao. Ianao nefa mitandrina didifolo dia zao fa na izy ireo no natao batisa atao amin'ilay didifolo dia mitafy didifolo satria amin'izay rafitra anaovanao ihany dia tafianao iny mandray ny fitafiana iny ianao. Mipetraka eny aminao iny fitafiana iny dia arakaraka izay Andriamanitra anao. Ko ny Andriamanitra anao moa Jesosy na Jesoa dia nampitandremany didifolo ianao na Jesosy Jizasy dia mitafy any Jesosy ianao a dia Jesosy Jizasy dia rehefa mitafy an'ireo ianao a dia ireo le nampianatra anao le didifolo. Dia rehefa nampitandremany le didifolo ianao a dia mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy. Dia rehefa mitafy didifolo ianao a dia ina ny fiafaranao zany. Tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manaonao foana. Ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo. Ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any amin'ny-danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra any tsy isy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay. Satria izay le nampianarantsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jios sy ny jentilitsika le didifolo e. Nefa niaraka hiditry ny lanitra ny lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray amin'ireo. Dia meko anao mivalina fianao izay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io. Zay izy zay. Ka inona ary ny dikan'ilay ozy nareo hoe vavolombelona dia vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be dibe nareo indray aloha andreo hoe jerikely ny soratra masina tsika mikasika ny am'izay hikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daholo ny vavolombelona teny soratra masina ao manjary lasa manelingelina ny tablotsika ilay izy a rikarpa be dibe le vavolombelona dia leo menantsika mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina. Vavolombelona lava dia lava mihitsy izy aty raha ohatra ny karona fa zay ilayntsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 nge vakitsika izay ty le vavolombelona raha boky ny Apocalypsy ny resanao tandia mahitsy be a Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona dia inona le izy a dia nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitry zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo. Ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty raha izay. Iosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny Apocalypsy ny resanao satria izy tompony io raha izay. Apocalypsy 3:14 zay. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia boky ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'ilay vavolombelona izao no lazainy ameniny dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao. Zany hoe ilay vavolombelona zany ny volan'ny sotra masina dia iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay. Ka ampy angamba zay rehetra ka manontany vavolombelona tsika dia iny am'izay anao le nitsotsotry ny tamin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa. Ary efa avako zany dia nahita aho fa indro novoana ny tempoly dia taberna kely ny vavolombelona. Ina te hoe le vavolombelona zany dia zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io. Satria le vavolombelona dia Iosoa fa tsisy hidirana didifolo any satria le didifolo sy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny a ka le taberna kely ny vavolombelona zany a le vavolombelona dia hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana. Zay le voalaza soratra amandreo ke tsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely izy nanao an'le fanambarana e. Jereva tsikatra raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jereva tsikatra raha misy an'izay. Ato amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarana Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanompony zay ny ato fa ndao nge tsy amin'ny baiboly katolika romana tsika dia hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato a zay le hoe fanambarainy
ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay daoary toko voalohany aloha tsara ty nandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba anehony am'ireo mpanompo ny zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindra vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 10 de hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany de no tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany de indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2 hoe Iosoa manao fanambarana de tao amin'ny tempoly jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana de zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsisy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo de zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao de andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam'izay zay fampianarana zay hoe tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy ho fanontaniana de mbola valintsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao an-tanimboly ka manaraka ny ray voany ary mianena kiso sy zava-betabeta ary ny totozy de araka ho levina koa iavà araka zany de ny olona tsy mitandrana 10 zany ho levina amin'ny hafa fa tsy nolo mitandrana ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny de zao ny bokyny Isia 66:17 de raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandrony Iosoa de miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana kesely ny 10 de niditra tao am'izay ny fampahoriana nataon'ny zareo Asirianina ny voalohany de niditra ny Babilonianina faharoa de niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo de niditra ny Medianina de niditra ny Persianina de niditra ny Grika de niditra ny Romanina de niditra ny Alemaina rehefa avy eo de ny farany ny ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy dao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 19 Isia 66 de ny 16 sy ny 17 tsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avà ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avà zay manadio zay manamasina sy manadino tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mihenanena kiso sy ny zavetaveta ary totozy de araka ho levina avokoa iavà zay ka eto zany le hoe raha mihinana niena kiso sy ny zavavetaveta de trany de miaraka ho levina ka le fantenan'le olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadino tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io de resaka ho an'ny Israelianina zay manina moa zay mitandrina ny 10 de nefany nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty de nao nge vakitsika zay tena Andriamanitra araka amin'ny bokyny ato amin'ny bokyny iza moa izy Ezekela toko 5 io izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko andiny fahafito ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany de io le hoe Jazania ndraiky vakitsika am'izay ny teny Ezekela toko 9 andiny fa 7 manomboka
fito leo andiny fafito hatrany am'izay afarany eo zany a anareo zay manaraka an'le teny Ezekiela 8:7 ka hatramin'ny farany any de teniko hoe ny farany de nety eo mivavadiny kianjo aho ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo amin'ny kianja fanaovany adalàna moa ty de izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany de loako ny ampitany ka indro nisy varavarana ary izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely jerevana io zany de niditra aho ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandahy tsy mikisaka rehetra sy ny biby hafa de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo ny lohanan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didik'azomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didik'azomanitra dia nidonaka de amin'ny 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olon'ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iava tsy mahita anay fa efa nafoy tany izy eto zany tsika de mety mihitsy ny jazany any ao amin'ny 15 moa izy ao amin'ny 1:12 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo ny lohan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didik'azomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniela isy atoko fe 12 io 12 17 ny amin'ny lozabe nataony zanak'Israely de ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo atao anatin'ny kilasiny nofo rehetra koa satria misy afafirina atao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao anazy hoe nofo rehetra noho ny amin'ny afafirina atao ihany koa de ny mpiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te alala fa tsy koa ny anakaty amin'ny afafirina zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany ny aran'izany teny zany rehefa atao zany ny konty ny amin'izany teny zany efa zany efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka eo voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary de ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary hatramin'ny bokyny Isiasa 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany eno anazy Isiasa 66 de arika hatramin'le faraparany ary hoe ny kalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra andrevakitsika de nafangaron'ny olona ndray ty lanitra vaovao ty mbola metrahany hoe de mitandrana 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amitsika zay rendiny faraika am'roapolo nga misy zay zay 12 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana nataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazany de ozy am'izay izy nanome fanazavana izy hoe na de andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io de tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina de zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava de toy izany koa ny aretan'ny taranak'areo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao de tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io de tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao de ohatr' zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina de misy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo na rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy koa ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao de mbola mitanana sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isiasa 66 17 18 ary de ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny de andin'ny 17 am'izay de eto zay le resany iny hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatany ihany de no ary de ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra am'ty fa iny zany parenthèse hoe na de misy ary iloza anjonareo de tsy ho ritra akorinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na de isany iloza ikapoka be nareo iny de nisy tokoa ny
taranak'izy tavela tao Israel voakady zany zavatra zany io ny amin'io tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata, io zany le resaka didy voalohany Israel ihany. De ho avy ny nofo rehetra ka ekoko eo anatrehako io ava, io le nofo tao Israel io, le nipetraka tao Israel. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampoka. Zany hoe hijery izy le hoe reto daholo le olona maty fa nikakany tsy ho faty, dika nikakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avony tsy vonoina, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy nikakana sy ny afo tsy mety maty any, de hoe ny afony tsy vonoina. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatra tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angamba izy an. Efa mirahatsy otrika zany a, toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria na jany ilo atao amin'ny 720 izy a, de zany nameona azy hoe mbola mitohy hatraty io. De lazavako amitsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany rehetra zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely daholo zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao intsony fa raha miditra amin'izay ianao vao may maty anao. De mirahatsy otrika samy teny soa zay indray ny amaranina teny hivavaka tsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray vavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny asoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avoty olona dada Malaiava ao, avoty olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny voninahitra ao. Mba tena irosy ny olona hiazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava sy Osoa, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandihy. De zao teny mandihy zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, famonjy ianao, hanavika ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao sambaraka zany. Halleluia. Amen. De mirahatsy otsika samy teny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pionana mandram-pitsaka manaraka indray, veloma tomboka.